miarabanao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo ry havako. Ianao any amin'ny tokantrano no tahin'ny Tompo manokana mahatratra tia Alahady 2 ny volana Aogositra 2022 ity. Alahady izay ibanjinantsika ny lohevitra manao hoe mahatoky hatramin'ny fahafatesana ny mino. Fa Alahady ihany koa ho fitonanam-bavaka ary vokatry ny tetikasa mendrika anio. Ko ny tenin'Andriamanitra izay tsika mifampahery amin'ity anio ity dia arak'izay nivakian'ny mpanompon'Andriamanitra teo ao amin'ny bokin'ny Daniela toko 9. Daniela toko 9 ny andininy 7:10 ka hatramin'ny andininy 5:20. Mialoha izany anefa dia andeha hariva avaka isika. Andriamanitra rainay izay any an-danitro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tomponay ianao, misaotra indrindra Tompo no ity ora sarobidy izay omenao anay. Sarobidy satria ahafahanay mentoraka aminao, fa tena sarobidy ireny koa satria azahoanay mandre miaino ny sitraponao. Ny fanahy masina Tompo izay efa mitahaka anay tsirairay avy any amin'ny tokantrano, izany fanahinao izany nanokatra ny fonay rehetra. Mba tonga tokoa ny fonay ho tany lonaka andray ny voafafy avy amin'ny teninao. Ko mitenena mandrakariva Tompo Jesosy araka ny fombanao, miaino izay mpanomponao. Amen. Daniela toko 9 andininy 7:10 ka hatramin'ny andininy 5:20. Ao anatin'ny iray volany Martio isika izao ry havako. Ary ao anatin'izany iray volany Martio izany dia mahatsiaro isika eo tantaran'ny Martio indrindra fa teto amin'ny firenentsika. Misy tantara iray havana izay maloka tao anatin'ny tantaran'ny Martio teto Madagasikara. Isan'ireny ny fisiana kristianina iray izay kasainao avarina teo ambonina mpamarinana kanefa tamin'ny ora farany dia nivadika tamin'Andriamanitra. Itsika loatra ny amin'ny ray manonja sy ilay teny malaza ambarany hoe ain'ity ray manonja. Aina tokoa ka dia nivadika tamin'Andriamanitra izy tamin'ny ora farany. Fa tsy matahaka an'izany ireo namany rehetra, fa nanaiky ho faty Martio noho ny finoanan'i Jesosy. Ary tsy tahaka izany koa i Daniel izay ambara amin'ny bokin'ny Daniel eto. Fa na inona zavatsarotra ny anjady teo amin'ny fiainany, fisedrana mahamay, nindra fahafatesana nandindona azy, dia nahatoky mandrakariva izy ary niorina tamin'ny finoana an'Andriamanitra velona. Ny zava-nitranga tamin'ny Daniel ry havako dia maneho indrindra ny amin'izay tokony ho fiainantsika pino, indrindra ny amin'ny tokony finoana izay ananantsika. Voalohany indrindra ry havana dia izao, ny fiainantsika pino dia tsy ilaozany zavatsarotra. Misy zavatsarotra koa eo amin'ny fiainan'ny pino. Ny andininy 7:20 sy ny andininy 8:20 indrindra ry havako no maneho izany. Maneho indrindra ny amin'ny namoahan'ny mpanjaka Dariusa didy izay manambara fa ao anatin'ny 2 volana dia tsy mahazo miankohaka afa-tsy amin'ny mpanjaka irery ihany ny vahoaka, manomboka any amin'ny mpitondro izany ka hatrany amin'ny vahoaka rehetra any amin'ny isan-tanàna. Mety ho kakagnampany ianao manao hoe fa inona ny antony namoahan'ny mpanjaka izany didy izany? Ny antony dia tsotra ihany. Velom-pialonana ny Daniel ireo komandan'ny fanjakana namany ny amin'ny fahendreny, ny amin'ny fahamarinany, ka dia nitady hevitra izy ireo hamandriana ny Daniel. Ary dia niresen'ny lahatra ny mpanjaka hamoaka ity didy ity satria fantany fa Daniel dia mivavaka amin'Andriamanitra mandrakariva. Ry havako malalo amin'ny Tompo, ny lalan'ny Mediana sy ny Persiana dia tsy mba azo ovana na misinina na misinina. Zavatra nitranga nefa ry havako dia izao, fantatry Daniel izany teti-dratsiny reto namany reto izany. Fa nafantany ary izany dia tsy nanovany fomba fifandraisany tamin'Andriamanitra Daniel, fa isan'andro izy dia sokafany ny varavarankeliny, todika manatrika ny Jerosalema izy, ary ny 3 isan'andro izy no miankohaka mivavaka amin'Andriamanitra. Ry havako malalo amin'ny Tompo, tsy nanova ny fifandraisan'ny Daniel tamin'Andriamanitra ny fahafantarany ny teti-dratsiny reto namany ireto. Ireto namany izay ara-patany vao nahita ny Daniel nanao tahaka an'izany dia tonga tany amin'ny mpanjaka nanao tatitra. Laza fa nalika ny didin'ny mpanjaka i Daniel ka mendrika ho atsipy any andavaky ny leona.
tena navitra ny Daniela ny mpanjaka satria tena tiany Daniela, fatany fahamarinany Daniela, kanefa eo anatrehan'ny didy izay efa navoakany dia nalefa tokoa Daniela tao andavaky ny liona. Revako malalo amin'ny tompo azonao saretsaina hoe zany hoe alefa ny andavaky ny liona zany, lavaka lalina, lavaka maizina ary misy liona masikana ao anatin'izany lavaka izany. Raha ny tena marina sy mitotona amin'ny tany kory ny olona tsipy eo dia efa rotodrotoky ny liona ary tsy misy hatramin'ny taolaka levinara. Fa teo anatrehan'izany rehetrarehetra izany ry havana, na ny fialonan'ireto komandy namana, na ny fahafatesana mahatsiravina izay nandidona ny Daniela, ireny rehetrarehetra ireny dia tsy mba nivadihany tamin'Andriamanitra, tsy nivadika tamin'Andriamanitra izy, fa vao maikara nahatorika an'Andriamanitra mandrakariva izy. Ny lesona tena mpitena amintsika ry havana amin'izany tenin'Andriamanitra izany dia izao: ny olona mino marina tokoa dia miharitra sy maharitra na inona trangan-javatra eo amin'ny fiainany noho ny amin'ny finoana, maharitra hatramin'ny farany ary miandro ny famonjen'ilay noana, satria izany tokoa nataon'ny Daniela teto. Riavako malalo amin'ny tompo, samy miara-manaiky tsika ankehitriny ny hamafin'ny fahoriana ahateraky ny Covid-19 manerana n'izao tontolo izao, fa indrindra eto amin'ny firenentsika. Maro ny marary, maro ny maty, ary raha eo amin'ny lafin'ny fiarahamonina sahirana ny rehetra, mitaintaina ary tsy tatsony izay arapaka, ny asa tsy mandeha araka izay tokony ho izy. Fa reny rehetrarehetra reny kosa nefa ry havana dia mampatsiaro anao izao tenin'Andriamanitra izao, fa ny fiainan'ny mpino dia misy zavatsarotra sy manahirana ary misy fahoriana faran'izay mafy. Ary zany raha teo natongavan'i Jesosy teto amin'izao tontolo izao, ary zany raha teo nampahezan'i Jesosy tsy teny amin'ny Jaona toko 2:20 manao hoe aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana. Tiany Jesosy ambara amin'izany dia izao: na inona zavatra mitrango amin'ny fiainanao tsy ireranao fa eo Jesosy, ary na manompo an'Andriamanitra ary ianao sy miorina amin'ny finoana dia mety hisy zavatra manahirana foana eo amin'ny fiainanao, fa ny zava-dehibe dia izao ny fahatserovanao fa eo Jesosy. Fa indrindra ny fananao finoana tahaka ny Daniela, miharitra, maharitra, miandro ny famonjena. Fa ny soratra masina dia efa nilaza fa izay maharitra hatramin'ny farany no vonjena. Ko mafy ny manjory avako ankehitriny, fa mahareta, miareta fa miaraka aminao Jesosy eo anilanao mandrakariva izy ary eo anilanao mandrakizay. Fa ity zava-tsarotra ity koa nefa dia izao: anefen'Andriamanitra ny finoan'ny mpino izany. Raha mijery tsika amin'ny 2:20 sy 7:20 dia maneho indrindra izany teo amin'ny fiainan'ny Daniela. Zava-tsarotra lalovan'ny mino, anefen'Andriamanitra ny finoana. Lay loza sy fahafatesana ny tatao teo ambonin'ny lohan'ny Daniela ry havana dia vao maika nanatanjaka ny finoana. Lay fisedrana ny lalovan'ny Daniela ry havako dia vao maika nampitombo ny finoana izay tao anatiny. Nahatoky mandrakariva Daniela fa mahay mamonjy azy Andriamanitra, lay noany sy tokiny, mahay mamelona azy Andriamanitra, eny fa na dia latsaka any amin'ny lavaky ny liona ary izy. Tanteraka tokoa moa ry havako izany satria ny rahan'Andriamanitra ny anjely anakombona ny vavan'ny liona ary tsy nisy ratra akory na dia kely aza teo amin'ny Daniela. Novonjen'Andriamanitra Daniela noho ny finoana izay nananany, ary zany natonga ny Daniela hanao ilay fanekempona lehibe eo amin'ny 7:20 manao hoe Andriamanitra naniraka ny anjeliny anakombona ny vavan'ny liona satria fahamarinana no hitany tamiko. Riavako malalo amin'ny tompo, lay fisedrana, lay fahoriana ny lalovan'ny Daniela vao maika nampiorina azy sy nanamafiorina ny finoana izay nananany. Riavako malalo amin'ny tompo, asehon'Andriamanitra indrindra amin'ny alalan'ny Daniela eto fa miaro sy mamonjy ny mpanompony Andriamanitra. Miaro sy mamonjy ny mpanompony Andriamanitra, fa indrindra izay mahatoky azy hatramin'ny farany. Vao vonjy Daniela noho ny finoana, fa ianao koa ry havako amin'ny fisentonao io, amin'ny fahorianao io, amin'ny fahaserananao io, indrindra amin'ny asa izay sahaninao, ny amin'ny ampitso izay mbola barango amin'ny fiainantsika rehetra, fantatro ny tompo izany. Ilay mandinika ny vosony fo dia mahafantatra ny mianjady aminao. Ko tahaka ny nataony tamin'ny Daniela ihany koa, raha mahatoky ianao dia ho avy ny tompo hitondra famonjena
ary hitondra fanafana ho anao. Sarovy ilay teny mpanao salamo manao hoe Andriamanitra no ahero antsika, mpamonjy mora azo indrindra izy, fa indrindra amin'ny fahoriana. Ko ataon'Andriamanitra zao confinement zao, ataon'Andriamanitra zao fisian'ny valana entiny zao, anamafisana ny finoanao, ampitombonana ny fahatokinao an'Andriamanitra, ary tian'Andriamanitra ihany koa anao mba ho tahaka azy. Satria raha ny teny Jesosy nanao hoe aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana, dia mbola niteny koa izy nefa matokia izaho efa naresy izao tontolo izao. Tian'Andriamanitra hivoaka mandresy aloha ry havana, tsy amin'ny valana entina ihany, tsy amin'ny fahasahiranana ihany, tsy amin'izay rehetra mangejana tsy azahoanao mivelatra manompo an'Andriamanitra ihany, fa tian'Andriamanitra hivoaka mandresy ianao ka handova ny fiainana mandrakizay. Ko matokia azy mandrakariva, ary matokia azy mandrakizay na amin'ny mora fa indrindra amin'ny fahasahiranana. Fa ny zava-dehibe fahatelo koa ry havana, ilay fahoriana, ilay zavatsarotra izay lalovan'ny mino dia mitondra fitahiana ho an'ny hafa. Ilay zavatsarotra lalovan'ny mino dia mitondra fitahiana ho an'ny hafa. Ny andininy 720 indrindra no manazava an'izany. Narovan'Andriamanitra Daniel tamin'ny liona masika. Noentin'Andriamanitra nivoaka mandresy Daniel ka nivoaka ny lavaka. Raha ny tena marina dia zao, tena notahian'Andriamanitra tokoa Daniel, ary tena ataon'Andriamanitra niseho mihitsy fa afo zany manompo azy zany, fa tena notahian'Andriamanitra, narovan'Andriamanitra ary nentiny nivoaka mandresy. Profon'izany nivoaka velona tao an-davaka izy. Ry havako malalo amin'ny tompo, tena niteraka vokatra tokoa izany ho an'ny manodidina any Daniel. Voalohany indrindra tamin'ireny ny mpanjaka Dariusa. Ny mpanjaka Dariusa izay nalahelo tokoa satria neverin'ny fahofatsy ity namany, ity komandy teo amin'ny fanjakany. Ka rehefa nahitany Daniel velona izy, dia nanaiky izy fa ilay Andriamanitra ivavahany Daniel no tena Andriamanitra. Andriamanitra tsy toa, Andriamanitra manafaka, indrindra manafaka amin'ny liona masika. Ry havako malalo amin'ny tompo, ilay faharetana, ilay fiaretana, ilay fijoroan'ny Daniel vavolombelona dia tena nisy akony tokoa tamin'ny mpanjaka. Ary tsy tamin'ny mpanjaka ihany, fa tamin'ny maro tao anatin'ny fanjakana. Tonga nino an'Andriamanitra ny mpanjaka, tonga feno fifaliana ny fiainan'ny mpanjaka. Mba azonao sary an-tsaina ve ry havako ny zavatra nianjady tamin'ny mpanjaka rehefa nalefa tao an-tavaky ny liona Daniel, fa tsy nihinan-kanina izy, tsy navela nisy hirahira sy andia teo amin'ny lapany, indrindra tsy nahita tory izy noho ny fahoriana. Fa izany fahoriana izany kosa rehefa nahita tokoa fa velona Daniel, ary ilay Andriamanitra ivavahany Daniel dia Andriamanitra velona, dia nody fifaliana ary nody fahasambarana izany. Tian'Andriamanitra mba tahaka an'izany koa ry havako ny fiainanao, amin'io zavatra manahira-tsainanao io, amin'io fahorianao io, matokian'Andriamanitra. Minoan'i Jesosy Tompo dia tena hovonjena tokoa ianao sy ny ankonanao. Ka io fisiantonao io, io fahorianao io, dia ho vatik'Andriamanitra ho fifaliana sy fahasambarana izany. Tsy fifaliana eto tany ihany, fa fifaliana ahatra mandrakizay. Fa jereo nahazo ny mpanjaka, fa tena faly tokoa izy. Ary vokatra izany fifaliana izany manomboka ry amin'ny andininy 420 dia taloatra taratasy izy ho amin'ny isam-poko, ho amin'ny isam-pirenena manerana an'izao tontolo izao, ka nanambarany fa ny Andriamanitra ivavahany Daniel no tena Andriamanitra, ary toman'ny olona rehetra mba hanaja sy hanome voninahitra izany Andriamanitra izany. Ry havako malalo amin'ny tompo, tena mampahiry antsika pino izany tenin'Andriamanitra izany, tahaka ny nampahirezan'Andriamanitra ny Daniel. Fa tsy mampahiry ihany izany tenin'Andriamanitra izany, fa mampatsiaro antsika fa misy andraikitra, misy adidy andrasan'Andriamanitra amintsika. Eny, fa na dia mandeha zavatsarotra sy ao anatin'ny fisiantona arsika. Ary izany indrindra no seho tamin'ny Daniel teto, fa ilay fiaretan'i Daniel, ilay fijoroany vavolombelon'ny fitahian'Andriamanitra dia natonga azy tokoa ho fitahiana, tsy ho an'ny tenany ihany, tsy ho an'ny mpanjaka ihany, fa ho amin'ny mpiarabelona aminy manerana an'izao tontolo izao. Fitahiana hitarika ny olona rehetra ho amin'ny fibebahana, fa fitahiana hitarika ny olona rehetra hialany amin'ny ratsy fanaony, ka hitodiany amin'Andriamanitra, hanaovany sitrapon'Andriamanitra sy arahany amin'ny tompo'Andriamanitra. Ry havako malalo amin'ny tompo, fitahiana lehibe tokoa izany andrasan'Andriamanitra tamin'ny Daniel izany, ka mbola andrasan'Andriamanitra koa amiko sy aminao. Mety ianao angamba ianao hoe izany mbola kely, izany mbola marefo,
ny fonokany hoe mbola mizongozona ihany jery afako fa amin'ny maizy anao io mihitsy amin'ny fanapaha-kevitra iovo mihitsy amin'ny fiainanao io mihitsy miantson'Andriamanitra anao tian'Andriamanitra ianao mahatoky anao Andriamanitra ary tian'Andriamanitra koa ianao ahatoky azy hatramin'ny fahafatesana eny ry afako tena marina amiko ary marina aminao le teny mpitahiana le teny fikasana nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama ary amin'ny Genesis 2:20 manao hoe ary aminao hitahiana ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Nataon'Andriamanitra ny voninahitra fa Andriamanitra ny fitahiana tokoa ny hitahanao atonganao ho fitahiana ho an'ny ankonanao ho amin'ny mpiara-belona aminao manerana an'izao tontolo izao ho azy ny voninahitra. Amen. Dia sika riavana hiaraka iombom-bavaka ho setry ny tenin'Andriamanitra izay fampahirezana ho antsika indray tamin'ity anio ity. Hivavaka sika. Andriamanitra ray zanaka fanahy masino, indray ny fifalinay fa manome fotoana ho anay mandrakariva ianao, ahafahanay miantoraka aminao. Misaotra Tompo noho ny amin'ny teninao izay nomena ho anay, fa na dia nandeha fotoan-tsarotra sy ady mamay tokoa ary Daniela, dia nivoaka ho mpandresy izy ka mahatoky hatramin'ny fahafatesana. Ka indreto izay Tompo, maneho ny fahavononanay anao tahaka ny Daniela, fa na dia ao anatin'ny ady sarotra ary ao anatin'ny ady mamay, ny aretina mangirifiry izay mianjady aminay amin'izao vanim-potoana izao, dia ny Covid-19 izany. Indreto izay Tompo, maneho ny fahavononanay ahatoky ianao hatramin'ny farany ihany koa, indrindra ny fanompoana sy ny fanomezam-boninahitra ny anaranao. Tompo rainay izay any an-danitra, mangataka izahay ankehitriny ho an'ny mpino rehetra, ho an'ny olona tsirairay avy, ho an'ny isa-tokantrano, satria tsy misy miafina aminao Tompo, ny fahasahiranana ateraky ny aretina amin'izao fotoana izao. Kindreto izahay miantoraka aminao, mametraka ny fiainanay ho am-pelantananao, satria fantatray fa Andriamanitra tsy mamelanay irery ianao, fa eo anelanay mandrakariva. Ko mahatoky izay Tompo manana anao, ary dia izany indrindra no angatahanay sy irenay mba tsy hahafozanao anay. Tompo rainay izay any an-danitra, mivavaka ihany koa izay ankehitriny ho an'ny tetika asa mendrika eto anivon'ny fiangonana, satria dia fotoana manokana hanatanterahana ny vokatra izy ireo amin'ity anio ity. Dia mangataka aminao mandrakariva izay no hitantana azy ireo amin'ny adidy sy andraikitra izay antsoroany amin'ny fanabeazana, fitezana ny ankizy, ny tanora sy ny olon-dehibe ihany koa, amin'ny fitondran-tena mendrika ny voninahitra ianaranao. Ko ampio ny birao, ny mpikarakara rehetra ao anatin'izany sampana izany, mba ho mendriky ny voninahitra ahefa be amin'ny adidy sy andraikitra izay napetraka ho tanterahany sy antsoroany. Ry Tompo Andriamanitra io, apetraka efeny am-pelantananao ihany koa ny fiangonana masina manerana an'izao tontolo izao, indrindra ny fitikahay mambavady mitafo, ny mpino rehetra tsy akanavaka ao anatin'izany fiangonanao izany, ny zanakam-pelezana rehetra manerana ny nosy, eny manerana an'izao tontolo izao. Ianao Tompo no momba sy hitantana azy ireo hatrany, hiaro azy amin'ny asany ratsy, hiaro azy amin'izao valana aretina izay miparitaka manerana an'izao tontolo izao. Hanafy hery sy tanjaka ary fahasalamana, hanome azy fahavononana ihany koa, fa na inona zavatra miatra aminay, dia hatoky anao hatramin'ny fahafatesana tokoa ny mpino rehetra ihany koa. Dia mivavaka izay Tompo ho an'ny firenena izay nametrahanao anay. Ianao koa no omba ny mpitondra manomboka any amin'ny filoham-pirenena, hanana ny fahendrena, fahazavan-tsaina
azahoany mitondra ty fireneny ty homendriky ny voninahitra ao. Atonga ny vahoakanao ihany koa mba hatoky hatramin'ny farany amin'ny fanomponanao Andriamanitra. Dia mivavaka izay Tompo ho an'ny mpikarakara, ho an'ny mpitandro ny filaminana, ho an'ny mpitsabo rehetra izay manao ny ainy tsy ho zavatra tokoa amin'izao vanim-potoana izao. Ianao Jesosy no hanafy hery sy tanjaka amin'ny fahavononana ho azy ireo mandrakariva, hanana ny fifaliana eo am-panatanterahana ny asany, satria mihitsy matoky izahay fa tsy mahafoina masaraka azy ireo ianao fa eo anilany mandrakariva. Ry irainay izay any an-danitro, indreto izay mametraka ny fiainana eo am-pelatananao, fa na dia mafy tokoa ara ny zavatra izay mianjady aminay, dia ataonao mahatoky hatramin'ny fahafatesana izahay. Dia apetraka fiainana eo am-pelatananao ny fiainanay, satria tsy mahafoy anay ianao, mitantana ny fiainanay ianao. Dia ho anao irery ihany ny voninahitra izay tianay ary Tompo, nampiombony izany vavaka izany amin'ny nampianarinao manao hoe: Rainay izay any an-danitra, ho masinina ny anaranao, ho tonga ny fanjakanao, atao any sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Eo anay niny anna sahaza ho anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahanay amin'ny ratsy. Anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Isaorantsika ry avako ny Tompo Andriamanitra ny amin'ny fahatotosany izao fanompoam-pivavahana izao. Ho azy anie ny voninahitra, fa ny fitahiny sy ny fahasoavany kosa ho aminao, ho amiko ary amintsika rehetra. Irony amaranantsika ry avana dia mba misy fampaherezana vitsivitsy reto tiako hifampizarana aminao. Ny voalohany dia izao: mampahery anao, mifampaheritsika ao anatin'izao fisedrana mahamay izao. Ny Tompo tokoa ny mombantsika rehetra, ho tahaka ny Daniela tokoa isika. Na inona loza mandintona sy fahoriana hatrehina, dia mba hatoky an'Andriamanitra hatramin'ny farantsika. Dia mifampahery, mifampivavakantsika ry havana. Ny faharoa dia izao: ajo mandrakariva ny lamina izay apetraky ny fitondram-panjakana. Raha azo atao dia aloha tsy mivoaka ny trano. Fa raha toa ka tsy maintsy mivoaka ny trano ny anankiray, dia izao: tandrovo tsara ilay izay sy tabarera ry havako. Fa iny rehefa miresaka moa dia izao manao hoe aoka mba hifanaraka ny saina sy ny fo. Fa amin'izao valana etin'izao kosa dia hiampy kely izany. Ka tsy ny saina sy ny fo ihany no tokony hifanaraka sy hifandray, fa aoka hifandray sy hifanaraka ny saina sy ny tanana. Ahoana moa izany? Izay rehetra kasehan'ny tananao dia miasa avy hatrany ny saina eo manao hoe misy danger ve sa tsy misy amin'izany. Raha vao misy danger, ampiasao ny gel, ampiasao ny fanadiovana, sasao amin'ny savony ny tanana. Izay zavatra rehetrarehetra eritreretin'ny saina, na tian'ny saina ho ale, dia mieritreritra mandrakariva koa ny tanana hoe ho apetrako aiza ity tanako ity. Dia mampahery ry havana. Fa sarotro izany ary tsy mora, kanefa tahadio fa eo anilanao Jesosy. Izy miasa ao an-tsainao ao sy ampahery anao, ka azahoanao tokoa mananjalanja ny amin'izay ampiasanao ny tananao sy andehanan'ny tongotrao, indrindra ao anatin'izao fahasaranana izao. Ny fahatelo farany avana dia izao: misaotra anao ary mbola mampirisika anao hatrany hanohy ny fitoranam-bavaka ny fiangonana sy ny fitorianan'ny filazantsara. Misaotra anao ny amin'izay rehetra natolotrao, na resaka didy izany, indrindra fa ireo rakom-pisaorana marobe izay atolotrao ny fiangonana, tena zava-dehibe izany. Arakotra sosarobidy indrindra ho anao any amin'ny fanjakan'Andriamanitra izany. Ko mankasitraka ny Tompo sy ny fiadanana eo aminao. Tsarovy mandrakariva ny tenin'ny Tompo ao amin'ny Apokalipsy 2:2, ny andinin'ny 10 manao hoe: aoko mahatoky hatramin'ny fahafatesana ianao, dia omeko anao ny saroboninahitry ny fiainana. Dia mba ho toavin'ny Tompo amiko ary ho toavin'ny Tompo aminao tokoa anie, izany tenin'Andriamanitra izany. Dia ry havana maran'izao fiaraha-mivavaka izao sika, ko ny hira 300 no ataontsika aorianan'ny fanolorana ny tsodrano. Raisoara ny tsodrano izay atolotra anao amin'ny anaran'ny Tompo Jesosy. Ary Andriamanitra ny fahasoavana rehetra izay efa niantso anareo any amin'ny voninahiny mandrakizay eo amin'ny Kristy, rehefa niaritra fahoriana vetivety ianareo, dia izy no hatanteraka sy hampiorina ary hampitoetra anareo ho azy any ny fanjakana mandrakizay, fa ho aminao, ho aminareo, ho amintsika rehetra kosa ny fanahin'ny fiononana sy ny fampaherezana mandrakizay. Amen.